Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana babalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao. Dia falibe indray tena miarabanao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay iarahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho dia ny Aky Radio dia ny groupe Maresy. Dia miarabantsika tsirairay avy dia tahin'ny tompo ihany koa. Dia fiadanao tompony hanapaka anatintsika tsirairay avy izay tonga manarika indray an'izao fandarana izao. Dia misaotra anao ny fidiny fandarana Andramoka Izaho amin'izao alina izao na dia alina dia alina raha ny andro dia mbola ndretintsika mbola tapavoretika dia tsofoka rano ianao tsy ho veromaina ny fotoana laninao eto ary tsy ho arerahanao anao nefa ero anao izao ainao izao fandarana izao. Raha androany anao vao tonga eto dia teny aminao hoe tsy kisendratsendra koa natakavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao maretatra amin'ny farany dia tahin'ny tompo. Halleluia. Tahin'ny tompo manokana koa raha nabavintsika Angelina Diamant izay niditra voalohany teto androany dia izy nomentsika nitsodrano amin'ny Jeremia, bokin'ny Jeremia 1:20 andininy 5:30 manao hoe izao no lazain'i Jehovah: indro isolo vavanao amin'ny adinao sady anao famalinao anao ary horitiko ny ranomasiny sy ataoko takina ny loharanony. Iza moa no ritina ny ranomasiny dia izy no atao takina ny loharanony le fahavalonao. Olo tena vanitra izy: indro isolo vavanao amin'ny adinao dia anao famalinao anao. Dia ny adinao zany raha nabavy Angelina dia Andriamanitra isolo vavanao ary tsy mila miady amin'ny fahavalonao koa ianao fa Andriamanitra ny ikarakara an'ireo Andriamanitra no andray an-tanana amin'ireo ka dia tompo fotsiny Andriamanitra mahereza mahatanjah. Dia tahin'ny tompo ranabavy Angelina, tahin'i Jesosy. Nanaraka azy tao ranabavy Lina artisanat de Madagasikara, Erika Raka, Tongasoa Razanasoa Sylvie, Tongasoa Zamina kamaradin'i Jesosy, Tozo Jesosy mandrakizay, Tody Rahonosoa, Poda Leoni, Tina Rakoto Arzaka, Erika Raka, Eliza Tsiala, Angelina Andrenasolo, Razana Monika, Mami Nambina Tsiramboaramielina, Poda Leoni, Antra Clarisy, Fambiazana Fitahina, Sondolany Irina, Tina Rakoto Arzaka, Rantalina Marie Charline, Fontaine Lalany Irina, Sondolany Irina, Eriana Miarniena, Marijo, tahin'ny tompo i Kadaka, Kodanila, Selina Rosemina, Tongasoa, Alleluia. Lovlitina, Niana Mahensoa, Tongasoa daholo nareo dia maharetatra amin'ny farany isika tsirairay avy. Fa ala mahitanareo ary dia ranatsininy amin'ny fahatarana satria dia sasany mahery kely fotsiny isika dia fa nanomboka ny l'ancien fandarana fa saingy tsy nety l'ancien mihitsy ny fandarantsika teo. Nefa mandeha 2 minitra tsy hitan'ny nizanizana zahaviko izay l'ancien dia tsy mahita ihany koa atao amin'ny retoriko. Tsy izy natonga an'izay fa dia niinsistena teo moa nety nambavaka dia niinsistena teo ka dia nety somba tsara ihany dia ndretontsika tafavoreto indray tahin'ny tompo Jenny Laina, tahin'i Jesosy isika menakavy. Falibe mahita anareo ary tety anareo maharetatra amin'ny farany androany dia ranabavintsika izay hiaraka amintsika androany ao anatin'ny fandraisana anjara
dia raha nabavana ambinitsomakrina nivavaka famomboana dia ao anatin'izay aorian'izay itoraten'andriamanitra eto raha nabavy haingony irina dia hitondra favaka ho an'ny firenena raha nabavitsika $100 reo no andray anjara eto androany hiaraka amiko hifampahery koa dia tahiny tompo ary tsika rehetrretra maharetatra amin'ny farany dao rehefa androtsika nabavitsika nambinitsomakrina hivavaka metraka amin'ny fotoana ampirantan'andriamanitra tahiny tompo raha nabavy makrina anao ny fitenenana. Aleluia, tahiny Jesosy atsika rehetra mbola hiara hivavaka atsika. Andriamanitra reny masina tsara midindio, mbola misaotra anao izay efa mbola nahazo lamandina izao. Noho ny indrofonao sy ny fitiavanao izao Jesosy malalo, mamindrafo aminay izay natao tsy araka ny sitraponao Jesosy malalo, mamelany helikay Jesosy malalo, ampinena ranao masina anadio anao Jehovah malalo, hanalafa tenitentenana ny atin'ireny aby Jesosy malalo. Apetraka finompilatananao Jehovah malalo, afaka izay ataonao eto Jesosy malalo, ny teny, afaka ny anao hanindry ny lela ny tanomponao Jesosy malalo, lasa afaka mifona tsirairay aby Jesosy malalo, ianao ny hanmety tsara ny pasitely Jesosy malalo, hamela belika izany teny izany Jesosy malalo. Arovony Jesosy ny connexion neto malalo, mba tsy ho tapatapaka haharitra hatrany farany Jesosy malalo. Izay tsirairay aby koa Jesosy malalo, afinao ambany elatrao Jesosy malalo, ianao izany teny izany, fa tsy hoisy mpamiringeta tsy fanabataba malalo. Apetraka finao ampilatananao koa Jesosy ny manay izay mbola variana azy Jesosy malalo, ina dia mbola nitenana amin'izao tontolo izao fa izy ireny Jesosy malalo, anao ny filasikany izy ireo mba ho tonga amin'ity fandaharana ity Jesosy malalo. Apetraka finao ampilatananao koa Jesosy malalo, ny vapahoan'ny firenenanay Jesosy malalo, tsy miariny aminao izany firenenanay izany Jesosy malalo, fantatrao ny farak'izay kely ao anatiny koa, fantatrao Jehovah malalo. Nao any Jesosy malalo, ihainao izany, angatanay dia maheno ny vavaka izay tantranay ao amin'ny firenenanay izany, hamaly tompo malalo, satria ilainay tokoa izany vavaka ao amin'ny firenenanay izany Jesosy malalo. Apetraka finao ampilatananao nombony tsirairay avy, ny fotoananay Jehovah malalo, anao any anatrika any tsirairay avy, hanony teny izany, lasa afaka mifonay, fankatoza Jehovah malalo amin'izany teny izany. Voninahitra ny anaranao ny fotoananay Jehovah malalo, ny anaranao Jesosy Kristy ity sabata ny navaoka izany zavatra izany. Misaotra Jesosy, aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka ny ranabavitsika nambinitsomakrina tsika atao anatin'izay vavaka mahafinaritra be izay. Andriamanitra manakirapasavana hoe maro fitianao ranabavy dia tahiny tompo dia fanatera miankona anao dia atao fanazan'Andriamanitra mahereza hatrany hatrany. Dia miaraba ny andro andry izy koa mbola sy narabaiko teo i Bertsava, reo mbola sy narabaiko teo tonga soa daholo isika mianakavy Soameva, Yama, tonga soa ihany koa nareo ny anamahiny soa fa narabaiko teo dia tahiny tompo Erika tonga eto koa izy miaraka amintsika mampionina tahiny Jesosy. Andao aloha tsika anao antirity iomakomanantsika anaty idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavitsika Irina Rodriguez ny afantarantsika azy taloha fa Erika anatra izy izao. Aleluia, ndao ary tahiny tompo dia rehefa fandraitsika miona anatin'ny teny-tianao maka toerana tsara, maka baiboly, maka vandro araka ny teny ranabavy Angelina antsika. Itody Raoniso, Edith Charline, Nambinitso, Rahalahalay Asany Apôstôly, Eliza Tsiala, tahiny tompo daholo. Tanako wanao Jesús pantakako fianao ilay pantakari fuku asaratro ni tanako wanao Jesús pantakako
ianao ilay manjakaony foko tsy manana vao tompoko afa-tsy ianao iry foko tsy misy fetra toko ateriko hoanao toko misaotrako asanatro ny tanako hoanao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko tsy manana tompoko afa-tsy ianao iry foko tsy misy fetra toko ateriko hoanao toko misaotrako tsy manana tompoko afa-tsy ianao iry foko tsy misy fetra toko ateriko hoanao toko misaotrako ateriko hoanao toko misaotrako. Alleluia. Soran'Andriamanitra zany izy zany a. Nisy hira mahafinaritra izy iny rehefa mitarika fotoana taloha tany anadivon'ny fiangonana teny a. Mahakasika fo hira fataoko rehefa mitarika vavaka maraina be amin'ny 5 maraina izay a taloha dia iny foana hira ataoko rehefa matetika ataoko rehefa mampivavaka tamin'izany fotoana izany. Mahafinaritra ny tiany maminy hira iny. Tany tompo a ranabavintsika Rodina mbola tsy narabaiko teo a. Dia ao ihany koa izay daholo ngamba mbola tsy voaravako a. Kadaka Eliza Tsiary efa narabaiko teo a. Terira Albenja Tongasoa. Alleluia. Atsasika Patitsy tahiny tompo. Ndao antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha antsika amin'ny ranabavintsika Aingo Nirina Rodriguez. Dia andao ary a hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Aoriana toriteny moa dia tonga eto amin'ny tenako miverina eto a. Mitondra famelabelarana. Ndao ary a mentsika fitenenana ranabavy a Aingo Nirina anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy a pastera sy ny ankonanao. Dia tahiny Jesosy koa itsika rehetra izay mpanaraka izao fangalana izao. Dia mbola raisiko fahasoavana ho ary havana malala ny tondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity maneho ity. Ka ny tenin'Andriamanitra angalana fampianarana ho antsika dia ho hitantsika izany eo amin'ny
tantara voalohany. Tantara voalohany toko faha 11 ny andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 12. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miderana Jehova miantso ny anarany, ampahafantaro ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsay ny fakakana rehetra ataony, atao rery anareo ny anarany masina. Ako faly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadala an'i Jehova sy miriny, ka atsao mandrakariva ny tavany, mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia mifakatany sy mifitsarany ny vavany. Alleluia. Amen. Izy ty moa ry havana malala araka soramandy hoe ny nandamina ny Davida ny fampo-pivavahana sy ny salamo natao fisaorana an'i Jehova. Dia izany dia nataon'i Davida tena hoe lahara-pahamehana mihitsiny ny amin'izany momba an'Andriamanitra izany. Ary ny anazy io tsy natao tao foana, tsy natao mikototono, fa tena hoe narindrany nalaminy, tena hoe nataony amin'izay farany fahatsarana mihitsy, izany hoe manompo ny fampo-pivavahana izany. Ary reto ary izy Davida dia tena hoe nanendry olona mihitsy, nanokana olona mihitsy Davida ny amin'izany hoe fanompoana an'Andriamanitra izany. Tsy misy zavatra mandehandeha ho azy, tsy zavatra mikorotana ao ry havana malala, fa tena hoe voarindra, voalamina ny zavatra rehetra. Ary teto eto amin'ny ty andininy fahavalony vakitsika ty hoe miderana Jehova miantso ny anarany, ampahafantaro ny firenena ny asany. Teto izany ny Davida nataony hikira mihitsiny ny fahatsaràn'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Tena hoe nihirairay mihitsy, ny vetivetesiny mahitsy Jehova ny asa ny teo amin'ny fiainany. Dia eto nambarany hoe ampahafantaro ny firenena ny asany. Inona moa izany ry havana malala? Izany hoe ampahafantaro, ohatrany hoe ambarao, torio, lazao, dineno, afaka maritana an'izany daholo. Hitoreo amin'ny firenena rehetra ny asany, ny asany, ny asan'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra eo amiko sy teo aminao, ny asan'Andriamanitra lehibe izay nataony. Dia ohatrany hoe torio izany, torio fakakana nataony. Inona fakakana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika? Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo, mbola Davida ihany nanoratra an'izany. Dia jerentsika vetivetika ao amin'ny Salamo faha-20. Salamo faha-20 dia eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-3. Manao hoe soramandry voalohantsika vakitsika voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fisaorana noho ny famonjena efa azo sy fanolorana ny tena ankatoa an'Andriamanitra. Eto izany dia misy famonjena efa noraisana, misy famonjena efa nataon'Andriamanitra, dia misaotra an'Andriamanitra. Ny andininy voalohany manao hoe ny andro dia ny andron'i Jehova aho, ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandry ny fitarainako. Dia nampiakatra avy tao ambolavaka fandringanana izy tamin'ny fotaka mandreo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vadilampy izy ka nampijoro ay. Hitantsika amin'izany fa teto izao mety hoe misy ady lehibe no ralovan'i Davida, mety nisy olana ry havana malala. Raha mbola eto amin'ity tontolo izao ity dia misy ny ady, ny olana. Ary izao ara ny olana vao ny tena hoe betsaka
na betsaka ny olana miseho le havana malala hitantsika fotsiny zany eo amin'ity Facebook ty serasera hita amin'ity serasera amin'ny Facebook ty inona ry havana malala tsy olana miseho ny ao Madagasikara fotsiny sy rivotsika tena hoe isan'andro dia zavatra ohatrany mampakivy no miseho ao fa izao ry havana malala Davida ny an'i Davida niady ny lalovany rehetra dia izao napetrany tamin'Andriamanitra daholo ary tena hoe nakininy tamin'Andriamanitra daholo eny fa na dia ny lalana ho alehan'i Davida arany dia nanontaniany tamin'Andriamanitra rehefa andeha hifoka iady Davida andeha hanenjika amin'ny fahavalo dia mbola maka hevitra izy mbola manontany ny hevitr'Andriamanitra mitenon'Andriamanitra izy vao mandeha fa tsy zavatra natao foana tsy hoe nandeha fotsiny Davida amin'ny matanjaka mahery tsy fa izao napetrany tamin'Andriamanitra daholo ny anazy ny fiainan-drehetra dia izao koa novalian'Andriamanitra araka ny zavatra rehetra ihany koa ka rehefa nahazo famonjena avy tamin'Andriamanitra Davida dia izao nataony lahara-pahamehana teo amin'ny fiainany ny fisaorana n'Andriamanitra ny azy tsy nataony ambanin'ny zavatra ry havana malala fa tena hoe io narindrany ary nataony rehareha teo amin'ny fiainany mihitsy hitantsika tamin'ny teny vakitsika hoe dia napiakatra avy tamin'ny lavaka fandringanana izy eny tamin'ny fotaka mandeo ary nampijoro ny tompony teo ambony vatana pisika nampijoro inona moa zany hoe tao anatin'ny lavaka fandringanana tsika rehefa mbola mpanota dia izao varenitsika ao anatin'io anatin'io fahotana io ary tsika ry havana malala tsy mahatsapa fa itsika dia efa miletika ka izao rehefa tafaletika tanteraka ao tsika dia any amin'ny faraverezana fa saingy izao raha nanota Davida dia izao izy mahatsapa hoe diso dia izao nibebaka tamin'Andriamanitra izy ary Davida izany dia tena tian'Andriamanitra ry havana malala tena tian'Andriamanitra ity Davida ity Davida koa nefa nanao fahotana goavana fantatsika tsara tamin'ny amin'ny tantaran'ny Oria Etila izay novonoan'i Davida ary tsy vitany hoe novonoan'i Davida ihany fa avy eo mbola nalainy koa ny vadiny dia mbola niterahany tena hoe fahotana lehibe teo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra nataon'i Davida izany fa nisy sazy atao hoe sazy kapoka mavavay niatra tamin'ny Davida sy ny vahoakan'i Israely tamin'izany izao ry havana malala nafahan'Andriamanitra tao anatin'izany Davida dia tena hoe novonjeny dia tena nisaotra an'Andriamanitra izy ary nataony Davida ankira mihitsy moa izany hoe fideranan'Andriamanitra izany araka ny ten'Andriamanitra ny vakitsika teo eny ny fisaorana an'Andriamanitra dia nataony zava-dehibe ampahafantaro amin'ny firenena ozy ny anarany Jehovah Andriamanitra ilay tompony tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka izay no atao riare eto amin'ity zao tontolo zao ity satria Jehovah irery ihany mpamonjy izy irery ihany no mpanafaka tsy misy afa-tsy izy irery ihany ka andeha hotorintsika amin'ny olona rehetra ny fahalehibeazan'io Andriamanitra io ny fahatsarana io Andriamanitra io
dia tena hoe hiderahantsika azy zany, ho fianaontsika fiderahana azy foana amin'ny vavantsika, ho tansaintsika ny fahagagana nataony. Tsika ry havana malala, ny fiainantsika ne dia fahagagana foana satria nanoro moa ry havana malala. Tsika izao amin'ny alina, tsika tsisy malala zany. Nahoana moa nahafantarantsika hoe tsy maintsy ho velontsika rapitso matorontsika ny ala hoe za ndray dia tsy maintsy velona rapitso, dia za dia tsy maintsy hitsangana eo ambony fandriana ao, za tsy maintsy matanjaka, dia za tsy maintsy salama, dia za tsy maintsy miasa. Ry havana malala, tiantsika mandamina izany fa Jehovahandriamanitra irery afaka ny fatontsika amin'iny alina iny. An'Andriamanitra ne momba antsika rehetra fa zao mbola manao fahagagana izy, dia zao mbola velominy tsika maraina, dia mbola hatsangany tsika maraina, mbola omeny hery tanjaka tsika maraina. Fa zao misy olona tsy maninona zao ny alina, mbola hoe matory, mbola misy resaka eo ny ankohonana rehetra amin'ny alina, mbola mivorivory eo. Fa tonga maraina mety tsy tafatsangana etsy fa ohatra hoe tratra ny AVC tapaka eo amin'iny alina iny, zany anie zavatra misy zany. Dia zao zany natao hoe mbola fahagagana foana ny fiainantsika. Misy olona tsy matory zany mihitsy ny amin'ny alina ry havana malala, tsy mahita torotrotro zao fotsiny. Misy indray moa ny tsy fahitana tory dia mifieritreretana ny fiainany nofo hoe harem-pahakarena iny matetika tsy matory. Mieritreritra inona indray zany zao ny zavatra atao ampitomboana an'ity ny 1 milliard io tonga se 2 milliard rapitso notrotro zany. Zay ny sasany tsy mampita tory, dia misy indray ny sasany hoe tsy mahita tory izy sendra misy manafika amin'reto harem-be reto, dia ho fahatelo dia makaiza reto harem reto, dia zany dia mampiasa saina tsy mahita tory. Dia misy tena hoe tsy mahita tory trotro zao fotsiny, fa izao ny tsika mbola hoe fahagagana satria fahasoavana miampy fahasoavana ny ao anatintsika ry havana, fahasoavana ny fananana fahazahoana toromaso. Dia izao iza no mahafaka mampe fahasoavana antsika? Jehovahandriamanitra irery izany efa fahagagana zany. Nahoana matory be, nahoana misy tsy matory, dia efa fahagagana zany. Ka izao hoe aotsika hitanisa ny fahagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Tena hoe tansaina mba harao, tanysao lazao amin'ny olona rehetra fa tsara Jehovah io, tsy misy mitoa azy. Dia hisaotra azy mandrakariva tsika. Any amin'ny Salamo 4:30 manao hoe hisaotra ny Jehovah lalan-tava aho, miavombavako mandrakariva ny fiderana azy. Salamo 4:30 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Miderahana Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay famindram-pony. Miderahana Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay famindram-pony. Miderahana tompon'ny tompo fa mandrakizay famindram-pony. Izy irery no mpanao fahagagana lehibe fa mandrakizay famindram-pony. Aleluia, amen. Mino ry havana malala fa sa mahay hidery, sa mahay hisaotra n'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra ataony eo fiainantsika, dia mankasitraka atsika rehetra naharitra ny haino hatramin'ny farany dia voninahitra man'Andriamanitra irery ary fiadanana antsika rehetra izay naharitra ny haino teto hatramin'ny farany. Aleluia, amen. Aleluia. Mino fa tsy nisy resy tory tsika tanatin'izany feoany tena mandrotsirotsy be antsika ohatry ny mihaino tantara, ohatra ny mihaino an'ilay tantara amin'ny radio reny tsika, dia mino fa tsy natory nareo kory rotsirotsinyizany feoany mahafinaritra izany. Aleluia. Misaotra andranamparitsika Aingonirina Rodriguez tsika tanatin'izay vavaka tantaratsy toriteny. Mahafinaritra dia mahafinaritra izay maneho ny fahalehibiazan'Andriamanitra
mandrisika atsika hideran'Andriamanitra, hideran'ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Tena mahafinaritra ary tena Andriamanitra manankaram-pahasaorana any mahaly fidianao raha nabary. Tonga aho amin'ny ambony indrindra dia mahay rezatrany amin'ny asan'Andriamanitra. No elifanto mbola tsy narabaiko teto izy koa no elifanto ihany rasoany Irina Fabiola nanoroso Olga tonga soa daholo isika mianakavy. Saotra raha nampaviaingo a Andriamanitra mahaly fidianao. Saotra nareo koa mifankasitrahana ny zaretra izay mandray anjara iny fa mampahery anazy foana ireny fidirana ataontsika fisaorana fankasitrahana izay ataontsika ireny. Aleloia. Tantara voalohany toko fa 9 andiny fahavalokatra amin'ny 12 no vakiny. Ny soramano moa dia nandaminan'i Davida ny fanompoam-pivavahana sy ny salamo natao ho fisaorana an'Andriamanitra. Nanendry Levita Davida. Ny nandaminan'i Davida ny fotoam-pivavahana dia izao nasiany Davida fiderana. Nanokana olona mihitsy Davida anatin'ny fanompoam-pivavahana rafany nomeny lanja ny fiderana. Tamin'izany dia efa nisy ny louange, groupe de louange, ary tena zava-dehibe ny fiderana an'Andriamanitra. Ny tompo Rabavy Lovely sy Rabavy Antonina Suzel. Zany ny Davida nandaminany ny fanompoam-pivavahana. Tena teneniko anareo fa zany fotoam-pivavahana tsisy fiderana zany tsy fotoam-pivavahana zany. Zany fotoam-pivavahana tsisy fanandratana an'Andriamanitra zany tsy fanompoam-pivavahana zany. Ary ny vady rehefa misy fotoana mijery tady hira, rehefa mampino rehefa manao reny fiderana le fandarana atao hoe misandrata izay ataontsika rapitso. Isaky ny zoma moa tsika fampatsiva dia manomboka amin'ny 8 sasany foana ny fotoana tsika fa tsy amin'ny 5 sasany. Dia manomboka aloha mampionina mitondra antsika anatin'ny fiankofana anatin'ny misandrata dia aveo dia miasa koa ao anaty vavaka fiambenana. Dia rehefa mitady hira reny izy atao dia anisan'ny zavatra mampimenimena azy foana mihitsy ty zavatra ty hoe tsy ampy mihitsy ny antsika malagasy, tsy ampy ny hira fiderana. Le fiderana tiako tenenina tsy ilay any amin'ny hira mihetsiketsika ihany hoe omelaka ny fiderana tsy iny ihany fa le fanandratana. Samy fiderana mantsy zany, na le fiderana mandiha na le fiderana fiankofana, le fanandratana n'Andriamanitra tsy ampy. Ny hira malagasy zany tsy dia ampy an'iny. Jereo zao ny hira amin'ny teny anglisy tsy voateny amerikana fa na hira australiana na hira anglisy na hira amerikana dia maninona foana tena feno fanandratana. Ny hira amin'ny teny anglisy ny olona mivavaka amin'ny teny anglisy tsy haiko mihitsy zay mahatonga an'izay tsy mitovy amin'ny olona miteny frantsay mihira teny frantsay mivavaka amin'ny teny frantsay. Ary zareo anglo-saxon dia tena porofony koa mampatanjaka amin'y zareo, matanjaka olona manana ny ampy, olona miaina anaty fitahian'Andriamanitra. Dia tsy dia tena manokana fotoana zany hoe angatahana, ho hitalahoana. Fa ny hira malagasy ny hira malagasy misy mihitsy aza gropy evangelika malagasy ny hira rehetrarehetra dia tsy misy afa-tsy fitanisana fahantrana, fitanisana fahoriana, reraka, mila an'Andriamanitra, aiza ianao, vonjeo zahay, mahantra zahay, reraka zahay. Zany hira matetika. Ny an'ny olona tsy zany. Ny an'ny olona tonga dia how great is our God. Tonga dia takiny ahoana moa ny fahalehibiazan'izany Andriamanitra zany. Tena lehibe ianao Jehova, misandrata ianao Andriamanitra. Aleloia. Neny Davida zany nandaminany, osy izahay. Raha sendra tsy afaka dia atoseho dia tario dia fa neny Davida nandaminana azy. Jereo tsara vakitiny io andiny 5 andiny 4. Tantara voalohany toko 5 andiny 4 andiny 4.
ny solomady dia nandamina Davida ny fanompoam-pivavahana sy ny salamo natao ho fisaorana ny Jehovah, fisaorana. Isaotra n'Andriamanitra fotsiny nanokana ny Davida olona manokana mihitsy. Naran'i Jesosy ary ny Levita sasany notenen'i Davida ho mpanao fanompoam-pivavahana eo anatrehany fiaran'i Jehovah mba ankalaza sy isaotra ary hideran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Mba mario amin'ny baibolinao mihitsy ireo e. Rehefa hivavaka ianao a, alleloia, dia miomana hanao an'ireo zavatra izao eo alohan'ny fiaran'ny fanekena. Alleloia. Aninona hony? Ankalaza, isaotra, hidera. Manomboka androany a, manomboka hatramin'izay ianao raha mivavaka, fiderana amin'ny fotoana ivavahanao, ny 10% amin'io a fiderana, dia ny 80% fitarainana, dia mety 10% mety fisaorana. Fa manomboka balanseo amin'izay manomboka androany. Hainao le fitarainana, hainao le fitarainana, hainao le fitomanina, fitatarana problème. Misy anabavy zay, misy fotoana miresaka aminazy, dia nananatra azy hoe zao a, ovay ny fomba fivavaka ao, ovay ny fomba fivavaka ao, ovay ny fomba firesahanao amin'Andriamanitra, satria ny antony isaky ny mivavaka eranabavy na inona antom-bavaka atao dia ny azy tsy maintsy misy mitaraina, dia mitantara zava-mampalahelo anaty vavaka ao izy a, mitantara zava-mampalahelo ohatry ny dia manjana azy ovay ny fomba fivavaka ao, ovay, tsy mahalasa lavitra anao zany, fa ampio ny fiderana, miderana Andriamanitra, makalazany anarany, meo voninahitra izy miderana Andriamanitra, tena misy voninahitra Andriamanitra miposaka angelavana amin'ny fotoana eo amin'io fiderana io isika. Raha zany anao manana 30 minutes eo amin'Andriamanitra, tsy maninana ny 20 minutes ary laninao fiderana azy fotsiny. Jehova, misaotra anao ah Jehova. Vavaka ianao zao raha pitso maraina, ny 80% ny fotoana ivavahanao hideran'Andriamanitra, ny 10% ametrao ny tontolo andronao androany, ny 10% hifonona misy tsy nentina atao. Fa teneniko anao fa iova ny fiainanao, iova ny fomba hitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Neny Davida nifidy olona mihitsy izy mba hideran'Andriamanitra anao fanompoam-pivavahana eo anatrehany fiaran'i Jehovah. Misy fiderana re foana zany eo. Reto olona rehetra zany karamaina manokana mihitsy a, matianina, zay ny anjara asany, hitondra fiderana, ankalaza, isaotra, sy hideran'Andriamanitra fotsiny. Andiny vadiny, asafa ny lohany. Alleluia. Asafa ny lohany. Zany hoe ny voalohany a, ny tena loha laharana, ny sefo, dia asafa. Alleluia. Nasiny sefony mihitsy, satria isy zavatra hoentiny eo, isy zavatra ho tariany eo, fa tsy zavatra taotao foana. Alleluia. Dia asafa mihitsy ny nataony lohany. Mbola misy tsy voaravako nareo ve? Alleluia. Alleluia. Zany hoe asafa zany a, dia papirainy dika, pampiray. Misy dikany hafa koa fa anisany a hoe ilay papiray ny dikany asafa. I asafa zany a, ny lohany amin'ny tarika ny fiderana, dia izy mampiray an'ireo fiderana rehetrarehetra zao, izy mampiray an'ireo tonga eo tongotr'Andriamanitra. Asafa ny lohany, Zakaria manarakaraka, Jeiela sy Semiramota sy Jeiela sy Matiti ary Eliaba sy Benaiah sy Obededoma ary Jeiela no mitendry ny valisy ny lokanga ary asafa ny nampaniny ny kipantsony. Benaiah sy Jahaziela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anoloany ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra. Tamin'izany andro zany ny voalohany nanendreny Davida ny asafa sy ny ralahany hidera any Jehova. Alleluia. Ndiny favalo, miderahan'i Jehova, mitsoa ny anarany,
ampahafantariny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Andiny favalo velantsika miderahan'i Jehova dia miantsoa ny anarany dia ampahafantariny firenena. Fitsona vavolombelona zany. Ampahafantariny firenena ny asany. Misy zany ve mami? Mety resaka connexion zany mamia. Mihetsika hoany ela be hoany kometsika fa ny feo lasa loha zany hoe miraikitra ny sary connexion ny anton'izay. Miderahan'i Jehova, miantsoa ny anarany. Taovy ren'ny olona zany ianao miantso an'i Jehova dia ampahafantariny firenena ny asany. Raha tsy misy ny fijona vavolombelona dia maty ny anaran'Andriamanitra. Zany ny ilana fijoroana vavolombelona. Ary anisan'ny mahafinaritra amin'ny olona anankiray eto amintsika izay, tsy ray moa zany fa misy tsy hoe anankiray fotsiny. Fa tena misy olona eto tsy miraty fotoana hijoroana vavolombelona amin'Andriamanitra. Hatramin'ny zavatra kely ka hatramin'ny lehibe hiderany hijoroana vavolombelona n'Andriamanitra. Tsara nge zany. Reny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika ireny reny raha apetrakitsika dia hiditsika anaty armoara dia mipirina any loha iny. Dia tsy fantatry ny olona hoe ai ve Jehova mba an'iny. Fa raha ny olona rehetra izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny no samy mamoaka anaty tiroara, mamoaka anaty armoara rehetra any, ireo fiderana izay nampirimo fa hisandratra Jehova. Misy olona ngerava nanaovan'Andriamanitra zavatra fa tsy mijoroana volombelona amin'iny zany. Tsy fantatry olona koa izy zany. Zay nge hoe ampahafantariny firenena ny asany. Inona ny asany? Ny zavatra ny Baiboly ity dia ny fitinina. Tena no fitinina be mihitsy. Tena hoe raha ny filazantsara dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa raha ny zavatra nataon'i Jesosy tsisy boky omby an'izany. Tsisy boky omby ny zavatra nataon'i Jesosy. Ny journée an'i Jesosy anankiray zany, zavatra anankiray amin'ireny fotsiny nisy ny tantara ireny. Ray hoe namoaky olona tsy omby 5,000. Fa teneniko anao fa ngay verinao fa mofo sy hazandrano ihany no hoan'ny olona. Minana ianao mofo. Ao anatin'iray andro, miantoteny dia minana mofo maina dia ampivo hazandrano. Nareo hoe tsy mieritreritra tokony mila zavatra koa amin'izany. Tsy haiko aloha nareo fa za tsy vitako za mihinana mofo maina amin'izao fotsiny zany. Mila rano. Fa tsy voatendry, tsy voatsoratra mihitsy hoe nisy olona tsy omby 5,000 dia nomena mofo 5 sy hazandrano dia voky. Mahita olona ve nareo mivoky tena mivoky mofo sy hazandrano dia mody any amin'ny désert nefa ny toerana amin'io. Fa tsy voatsoratra fa nomeny Jesosy rano koa ireo. Olona tsy omby 5,000 nomena mofo dia nomena trony dia nisotro jus, alleluia, nomena rano mangatsitsika mety tsara amin'ilay toetrandro tany amin'ny enony toriteny mihitsy. Fa tsy voasoratra zany. Tsy omby raha mbola tantaraina daholo zany rehetrarehetra zany. Dia ny ao amin'ny Baiboly io zany misy zavatra voasoratra ao fa tena nahena. Fa misy zavatra miseho ke amin'ny fiainantsika tsy voatantara ke. Iny le mahatonga antsika mijoro vavolombelona dia manampy izay voalazan'ny Baiboly. Nahoana navelantsika maty ireny? Nahoana navelantsika hipirina? Ny anahy manokana tsy avelako hipirina ireny. Hoy ny ten'Andriamanitra ampahafantarony ny firenena ny asany. Inona ny asany? Ilay nataony tamiko sy nataony taminao mirao azy dia mankalaza azy dia saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Mahavita mamorikira mihitsy. Manao zany hitan-dralatojo nanao tononkalo tao anaty Facebook tao. Mahafinaritra toizo rahalahy. Misaintsaina ilay fahagagana izy dia mahavita inona? Mahavita tononkalo. Zay nge mahatonga ny olona mahavita salama. Zay nge ny olona mahatonga ny olona mahavita iry, mahavita tononkira. Misaintsaina fotsiny nataon'i Jehova. Alleluia. Za teneniko anao fa mandra-piala ny fofonaiko tsy lany fijona vavolombelona. Raha efa ny anamiko anao hijoro vavolombelona, tena mety miakatra finaly ntsika sy anao. Satria za dia tena mieritreritra zao teneniko anao ity zavatra ity.
rehefa tamin'ny ariva teo zay ma tsy rehefa ariva ohatro zao alohan'ny fandarina dia mba manao culte kely zay menakavy satria ny zanakay maika andeha atory ifomaraina amin'ny andro raha na manao devoir dia misy fotoana tsy maharaka an'izao fandarana zao dia manjary lasa ohatry hoe mandeha ilany eto tokantrano raha zay mivady mahazo empanahety fa ny zanakay fa zay rehefa ohatro zao rehefa alohan'ny fandarana dia manao fotoam-pivavahana kely zay menakavy kely atao tokantrano dia tao anaty fotoam-pivavahana teo dia ny fampahery kely teo zay dia nampatsivoka mampionona ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainay zay mbola tsy nitantareko fa lehibe ngely avy an'io Jehovah Andriamanitra io ay Jehovah avombelona aminao ampahafantariko ny firenena rehetra ny asany zay zany rehefa Jehovah avombelona aminareo foana fa zay taloha dia nananan'olona trosa dia averiko aminareo foana fa olona 450 isa no nanambola tamiko dia ireo olona 450 isa ireo misy nanana 70 tapitrisa ariary tamiko, nisy nanana 50 tapitrisa, nisy nanana 30 tapitrisa ariary nisy nanana 2 tapitrisa, nisy nanana 2 tapitrisa be dia be olona 450 zany nikelin'izay tamin'izay 2 tapitrisa ariary 5 millions de francs zany nitrosan'olona tamiko dia zao ny zavatra nitrango tao anatin'izany tena anaty pression tanteraka mihitsy ianao ary tena tsy zakan'ny saina intsony le izy taty ariny fa vo nanomboka nivavaka amin'izay alleloia rehefa nomboka nivavaka dia nomboka nitahian'Andriamanitra dia nomboka nanilika trosa tsikelikely ka ilazako anareo hoe nitrosanay zany tsy afaka tao anatin'ndray mpimaso ohatro zany vavaka dia afaka tsikelikely na dio tsikelikely tahaka an'le boka fa tao anatin'ireny nisy zavatra foana nampandrisika nitarika anay hivavaka foana satria zao na dia ataoko aza hoe ny fandaminana ny fandoavana nireny trosa taman'olona ireny tena mbola nilanay n'Andriamanitra ilanay n'Andriamanitra le fitahiana tonga ny vola tonga ny fitahiana fa mbola ilana n'Andriamanitra koa ny tolotsaina hitantanany ohatra fotsiny omeko ohatra nareo amin'ny olona 450 reo zany manambola aminay daholo samy mitaky daholo ary samy miteny daholo hoe okadraiko tonga misy vola tonga mazava azy fa tsy ho izy rehetra ndray voaloha fa tonga ianao dia mivavaka hoe tompo aiza ny lalany vody iza amin'ireo indray aloha nomena manilika zany adisaniny zany mivavaka mihitsy ianao eo alohan'le vola fitahiana mpahazo andaovana trosa zany tamin'izany dia Jesosy ahoana ny lalany reto satria tsy afaka hoe manana 50 millions ve ianao dia nitrosanao ny 100 millions dia 50 millions nomenao olona anankiray dia tsy manana verina tsisy ianao ny ariary tsy zany fa tena misy fitarihan'Andriamanitra tolotsain'Andriamanitra atao hoe ihany no meo an'izao ihany no meo an'izao ity loha ividano an'ity nemy tamin'izany ny asana iny sady mivatra tobily any miasa ividano an'ity tobily ity dia ity ajaroany kely dia voly ity anambarina zay tsy mety ary tobily dia reto ilio dia mivarotra n'ity ianao veo lavo dia ny tombony misy fandaminana be dia be hoy ny tena Andriamanitra ny fahaiza-mandamina no ety miady dia jerenareo tsara ty zavatra nitrangy ty misy an'le olona le anankiray zany raha tena manana vola betsaka indrindra aminay tena masika aminay zany masika ary tena normal tena nisan'ny tena nitondra teny mihitsy hoe tena samitiny amin'ny vola izy amin'ny vola dia misy zavatra ohatr'izao amin'izay fitrangy manomboka tahin'ny tompo zany zay tamin'izany manomboka misy fahasoavan'Andriamanitra mihita dia manomboka manilika dia ny fiainana rehefa manomboka mpamety ihany koa sady manilika ianao manomboka mpamety dia efa nanomboka ny verina mivarotra tomobile amin'izay zay tamin'izany dia nefany ao anatin'izany rehetrarehetra any mbola tsy atao hitan'ny olona rehetrarehetra hoe noka fa misy tobile mihitsy satria vo hitan'ny olona rehetrarehetra dia alain'ny olona le tobile dia tsy afaka miantsika indray ianao zany fa tsy maintsy amin'ny alalan'ireo ianao miodina tena miasa tena mila tolotsain'Andriamanitra tamin'izany dia jerenareo ty zavatra tena haiko ty etika tenanareo tena lehibe io Andriamanitra io ary tsara io Andriamanitra io dia le olona anankiray le manana trosa betsaka aminay zany tena miafina azo mihitsy n'izay satria rehefa manana vola zany dia mandefa manao versement mandeha manefa trosa fa nefany tsy atao hitan'ny olona hoe no efa tena ohatrany ahoana ny fiainanao satria angeravana teneko anareo fa tamin'izahako
tanaty trosa be tavovonanompo za mbola tsy mivavaka nge etretinao za tamin'za manana an'ireny gourmety volamena be reny fa tadidin'ny olona daholo aiza izy le anina ohatr' zao fa anao nanana an'le volamena ohatr' zao aiza le anina ohatr' zao fa anao ohatry nanana ohatr' zao de donc zany anao zany mila tena mila n'Andriamanitra ianao mandamina andreo zavatra rehetra de le tompona trosa betsaka mihitsy de jerinareo tsara isan'andro matetika izy mandefa olona mampiororanay avy olona le vola fa tena ohatr' zao aiza le vola fa tena itory izy antena ohatr' zao de masika maniny ndray andro am'izay ry havana eo azy zany eo ampanilihana ny trosa tsikelikely misy fahasoavan'Andriamanitra tonga ary tena nanomboka nytahin'ny tompo tam'zany nefa moa manoloana ny trosanao efo 1 milliard raha mahazo 250 millions ianao ka omenao ny olona anankiray iny de miverina tsisy ninona tsony de mbola eo ihany olona telo amby 50 azo nareo ngamba za tikana fa raha manana ianao zany hoe 250 millions ianao de tsy njarainao iny ihany na omena 10 ihany na omena 20 ihany na omena 50 ihany na ohatr'izay zany fomba ataonay taloha zany tena hoe tsy mandeha amin'ny fisainana tsony efa mivavaka zay tam'zany fa tena mangataka hoe Jesosy ireo le izy tarilarana de tena tarilarana misy zany hoe voazo le voly androany raha misy manena misy olona le miantso aiza hoana ry izy valy le vola fa to de ino loha to de omena iny zany to de anatin'ny olona omena tena hoe tena lahatra Andriamanitra izy de misy fanina tampoka amina hafa zany ianao de fanina aminy de tonga de meko io hoe mena zany zany le fomba fandaminan'Andriamanitra an'le programme fa ny tena nafinaritra nisy le olona le masika indrindra de isan'andro izy mandefa pression aminay feritreretinao tsara fa ianao raha vao anaty pression anao manao zavatra de tsy milamina ny fomba fiasanao zany mila milamina tsara anao de hoe ty ato ty atao an'izao ty ohatr' zao ny lalany ty indray andro am'izay andro fety tena semevy misy ila tam'izay andro fety de iny koa zay mivady efa mba tahin'ny tompo na de ananan'olona trosa azy de mba mandeha miantsena ohatry ny olona de miantsena akanjo be de akanjo tao be oririka tao de zay amin'io tobinay efa 4 be zay fa tsisy mahafantatry zay hoe ohatriny hoe fa iny mbola midy iny de amin'ny fanatrosa foana ohatriny hoe tambarotra zany avy mifidy entana zay avy mifidy entana miantsena tam'zany ianao mba hoe fa mba miantsena mba amina million ianao miantsena tena taona zavatra tsara tena rehefa tanaty tomobile de nisy zavatra dinika tam'zany efa vavaka ohatr' zao de osy mipy adiniko ny vidy folara misy folara dino mila folara ohatr' zao kolerany andeo iverina lasena de iverina sady nanenjika an'le valo sao de mitsa rehefa arivariva ny andro efa ora fidiny mivalo asina zakazaka nandeha nividy an'le le folara saron-doha anankiray erinareo tsara le tantara fa misy dikan'izao zara teneko zay niverina ny azakazaka va de vidy saron-doha anankiray de io saron-doha anankiray io nofinosy le varota anaty sachet kely anankiray de le sachet kely anankiray zay zany no netiko de zay sy mampionina mandeha ohatr'izao de mifampitatana izy mifampitatana fampisakamina zany zay mandeha amin'iny béoririka iny de ino ao zany hoe zavatra nitranga zay le mitondra le sachet kely efa avy niantsena be fa anaty tomobile mipetraka reny fa zay avy miantsena le izy de mitondra le sachet kely de ohatriny hoe mandeha anatin'ny olona mandeha eny amin'ny tomobile mandeha tonga iny zavatra tranga iny le olona tompotrosa be mahita anay le tena masika be tena mahita anay ohatr' zao izy de mahita anay mivady mifanao bras dessous kely ohatriny hoe mifankatia kely de ny olona miantsena be daholo zay nefa ohatry ny arina kely nentinay de inona ry havana ny zavatra nitranga tena hitana mihitsy fomba fijerena ohatrany de nitsika izy de ohatrany miteny hoe maherezy nareo hitanao hoe zavatra hitany ohatrany hoe zay vady mbola mity mifankatia be foana ninonina ady de ny olona mivimbona zavatra ngeza be mandeha nandalina nenay sachet kely iny fotsiny mba vimbina inona zavatra nitranga tena hitany ohatrany hoe nalahelo be anay zany izy nanomboka teo tsy nandefa olona zany ntsony izy nanao pression taminay zany le vola fankatraiko ohatr' zao fa inona natao ny andry anay fotsiny de anateranay vola anaovanay versement de nanomboka teo zany tsisy pression ntsony zay nandonitrosa satria io ny tena nandefa pression mandefa polisy mandefa inona na zavatra hitany taminay tsy le zay avy niantsena be ka eny ambony 4 be raha izay
tena mety tonga dia netson'ny polisy mihitsy lasatra amin'ny 4-4 hoe io fa manana rehefa mandainga zay rehefa tsy mandainga fa izy araka ny teninay taminareo atao hoe amin'ny alalan'ny entam-barotra zany manoliana azonareo tsara izy fa inona ny zavatra nataony hitanay inona nataon'Andriamanitra hita izay le avo vidy an'le folara no mifanena taminy dia ohatrany ny teny hitako mihitsy izy jerany vady dia nijeran'le sase hoe indry izy mivady ino no mba tsena fetin'izy tena dia ohatr'izay mihitsy zavatra takatra mieritrety indry ino no mba tsena fetin'izy mivady nefa ny tsenanay fety efa ny anaty tomobile zany hoe naniny zay tsy mifanena tamin'ny fotoana mitondra nyreny tamberenina zay tena efa eny ambony tomobile ohatry ny olona miadana be raha izay masy dia ohatry ny hoe pisoloko mihitsy anao ianao manana fa nen'olona tsy omenao fa ianao le nitondra n'le sase kely niverina nividy an'le folara entina nimpona an'Andriamanitra tonga dia nitsahatra ho ahy no lasa tsara fanahy be taminy efa misy kely indray iny fa andefo zay maherezonareo mivady ndry lamo eny ampandoavana kosa tsisy pression ntsony tonga ny vola tsy njara ara-dalàna ty ho any anina ty any anina tena any zany beravana dia tsy hiderafanaandriamanitra zany beravana dia tsy hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra lehibe nge zany ravana ho an'ny olona tsy mahita tsisy dikany zany fa ho anay tena hoe tena zava-dehibe zany nataon'Andriamanitra voanitsarovanay teo ariva teo mihitsy zany zavatra hoe tena io Andriamanitra io le havana lehibe io afakahitany amin'ny olona ianao anatin'ny fotoana tokony ampifakahitany aman'olona nanova zavatra taminay zay tantara zay tena nanova ary nazay ary to dia lasa mahevana tsisy tsony le isan'andro reo manambola fa nareo moditsana fa andehasan'ny polisy nareo nanova teo ohatrany niteny zany izy tamin'ny polisy sy ny olona rehetrrehetra ty izy manambola be esy ateloha izy mivady fa tena mampalahelo olo zareo zay nefa mihitsy mampalahelo fa inona ny endrika nataon'Andriamanitra hita teny aminay olona mampalahelo asa presenindreo fa jereny ny azy sasekely saron-doadiny no nividy azy iny satria zay mampalahelo nanoka tamin'ny fotoana nivavana zay tsy nampalahelo zany ntsony ianao zany koa tsy mampalahelo zany ntsony ianao halleloia ho ny tena ratra ampahafantaro ny firenena miderahana azy mety tsony anara lehibe nge Jehova ry havany tsara nge io Andriamanitra io ry havany tena teneniko anao tena teneniko anao misy olona zany tao anatin'ireo trosanareo teneniko anareo fa misy olona tsy ahoan'ireo kory ohatra olona manana 50 millions aminay dia izy zany no miteny tena manana nge izy mivady 50 millions iny efa misy tombony be mihitsy ny tamin'iny fa mampalahelo nareo 30 mena 30 mena dia vita io halleluia rehefa tao anatin'ny fotoana tsy nanan'Andriamanitra ny kotina ny trosa 900 millions total ny anaranay tamin'izany ny afantarany misy mpanompon'Andriamanitra zay amin'ny radio fangatahana ivavaka rehefa amin'ny alina be ohatran'izao fandarantsika zao amin'ny sadritry ny hoe radio inona moa izy zay fa nisy fotoana ny tompony radio io fakita taminay tany amin'ny Ile de Ré tamin'izay nanao vacances radio inona moa izy mampionona ny tompony radio io mipetraka aty andafika fa mpakahitsy zay tamin'izay tany amin'ny Ile de Ré nanao vacances zay tamin'ny 2000 tsy tadidiko iny 2 taona na 3 taona tena nijony efa volombelona radio RMK fa tena nangano any le paster na tompony izy io zay ho atompoko tao amin'ny radio anareo natonga ny ohatr'izao mahafantatra ny fandarantsika izy zay nge ho any radio nenonay taminareo natonga ny lasa ohatr'izao zay ho ale mpangatabavaka iny eto ambavaka tompoko fa nanan'olona 900 millions zay le paster fa mahafantatra izy reheto indray 900 millions dia 900 millions na tadiavany tay tomponareo mivady 900 millions efa itsika mbavaka fa tsy maintsy afaka andreo 900 millions ny kodinazy tamin'izany fa rehefa nentina teo am-pelantan'Andriamanitra araka ny teny tao misy olo teo dia miteny ohatr'izao izy mivady fa tsofina rano anambola kely ny ankizy zany fa tovy anina ny ankizy any misy ohatr' izany ke nafatrosa taminay lehibe nge Jehova na zany ianao mahita volany dohavana na ianao mahita fity fa ny anaranao afatrosa ny anaranao tsy mitsanga menatra ny anaranao tsy arahatrosa zany ianao tsy mihinana alahelo zany ianao lehibe Jehova ry havana malala ho ny ten'Andriamanitra hoe
mirao azy a de mahakalaza azy saintsainy ny fakagana rehetra ataony saintsaina ianao inge manana fijona vavolombelona mihana ianao inge manana misy asan'andriamanitra tokony ampafantarinao amin'ny firenena ingeo aminao hoe ny probleman'ny olona tsy miparitaka le falebiazan'andriamanitra satria maninona misy olona tahiny tompo a misy olona zao ohatra hoe nandeha nigadra de zay de efa mamenatra azy hitantara amin'ny olona hoe zany gadra ino de efa mipirina ny anaty armoara any iny a tena nataon'andriamanitra taminao ny voanao tany sasy efa tsy azo resana satria ianao ary le tany ampigadrana efa tsy tinao resana de tonga de mipirina iny zany de iny zany to de zay rehetra mifandray amin'iny de mipirina fa za teneniko anareo ny trosanay de ny fahasoavan'andriamanitra rehetra mipotra teo aminay tamin'ny alalan'io daholo ny valim-bavaka ny fitantanan'andriamanitra de io daholo efa nitantarainy anareo inge ho azy zay reo tsy nanana volana avoka fa manoloanan'ny substitut ao amin'ny fitsarana manoloanan'ny mpitsaram-panao fampitorana ny mpampanao lalàna za reny no mijoro miaraka amin'izy avoakan'ny mpitory inona ny tokony ho tenenao zany ianao nytoriana ianao reny ny tonga ny mpitory izy tsy tonga teo ny avoakany atokisany eo fa vitan'andriamanitra ry havana no nanendry an'io avoka io lasa niaro ana ohatry hoe zany reny no mipeye an'io avoka io iaro a inona tao zany no famatra taminay le trosa za tsy menatra an'izany mihitsy amin'ny tena hoe za boka ny trosa taloha tena boka ny trosa tena nahanitra fadiranovana boka ny trosa inona ny menatra an'izany inona nataon'andriamanitra tao ambadika zany nafany a de zao hitanao zao alleloia mba tahin'ny tompo any alleloia noho ny fahasoavany ary zany tenanao androany manomboka androany raha tianao mbola iseho eo amin'ny fiainanao voninahitra andriamanitra ambarao ny asany aza mianatra aloha mbola tsy nigadra sorako an'andriamanitra fa na efa nigadra koa ary a tena vitako nitory taminareo teo hoe za ry havana tena nigadra tany atamin'ora ry havana fa tena tany ary havana nkasihan'ny tompo zany ke ry havana tena nahita fity fa za aloha tsy nigadra tsy naveran'andriamanitra nigadra ary anisany mbola fijona vavolombeloko za tamin'izany a tadidiko mihitsy nisy olona anao chèque sans provision na 1 500 000 francs 300 000 ariary chèque sans provision to de nigadra nidoboka ny atamin'ora nya chèque sans provision efa interdit de chéquier tamin'izany fa ny olona mipresy hoe mieux chèque de garantie sady efa interdit de chéquier anao a tsisy provision ao a olona efatra amby 50 nanaovanao menao chèque miaraka amin'ny lettre d'engagement légalisé any amin'ny frais za de ananaty olona ty vola ty chèque numéro zao fa tsy nigadra ary havana violent ana 15 minutes tao isotry tao commissariat isotry no ny nahazo ana tamin'izany ary 15 minutes ihany koa ary tamin'izay fotoana zay a tena nandoarika teo alohan'le tompotrosa hoe avoay azaka draina fa mbola kely ny zanako fitihiny tamin'izany mbola trotrony fitihitanareo iny mandoarika ao amin'ny commissariat fona re tompoko tena azo atao an'izany azaka draina fa mbola kely ho any zanako sakany ianao alleloia voaka afaka 15 minutes tana de anao avy mivolako eny tompoko mivola amin'io amina centaine de millions ny eny tompoko sy ny taratasy natao a raha ny lettre d'engagement nataoko ry havana tamin'izany 50 isa sy ny havana ara-dalàna hoe raha tsy voaloha ty de zao fa naninona zao sozy andriamanitra atao fotsiny ny taratasy fa matokia ohatra ny boky mihitsy ny totalin'ny chèque de garantie tamin'izany zaho manana moto sisa niny anko zay mifanena anany a afa-tsy voaloha anao ty efa olona folona zay ko fa anazy daholo ty raha tsy voaloha ozy aho any atsy fantana
raha tsy voalomo zany le vola dia détachena le moto dia ny sasany mahazo rétroviseur, sasany mahazo guidon, sasany mahazo pneu aloha, ny sasany pneu arina, ny sasany réservoir, ny sasany motera, ny sasany casque. Natao antoka daholo ny zavatra rehetra na ny tenako rehefa natao antoka. Zaho efa niteny tamin'ilay tompotrosa zay. Ilay tompotrosa niteneniko anareo teo hoe nahita ny mitondra sachet kely nanaovako lettre d'engagement fanoloran-tena be. Zaho atoko tsy voalohatra no volanao fa zao ataovy iray sao dia ataovy mpiasanao. Dia izay tianao na mamafa kiraronao na manasa ny tômobily fo maraina be dia manasa ny tômobilinao dia ataovy daholo rehetra dia mibata entana dia ataony hoe fazaka-draina. Tsoza ny tompo Andriamanitra hoe tsy manao mpanompon'olona zany ianao fa manompo ahy. Halleloia. Tsy migadra na indray na ray andro azy. 1 milliard chèque sans provision. Ny banque ary amin'izany mbola afaka manenjika. Tamin'izany nisy olona tonga dia miprésenter an'ilay chèque. Za amin'io interdit de chéquier. Ampigadraka na banque ary manenjika. Banque centrale nge afaka managadra anao. Ozy Andriamanitra tsy ny anagadra ny rady ny tanjoko hoe fa ny ahampiovan'ny rady dia mba ilazany amin'ny firenena rehetra ny asa izay nataoko taminy. Dia tia eto aminareo andro amana isan'andro eto milaza aminareo tsara io Jehovah io, tsara io Jehovah io, ary tsy mahita tsara ohatran'io tsika na hitodika vy na hitodika vanana, tsy mahita. Ary tsy misy atakaloko an'io. Halleloia. Io no natoy izao ny fiainako. Ireo zanak'ireo mandeha isaka mahita an'ireo isan'andro dia miteny hoe Jehovah misaotra. Fa raha tsy teo ianao tsisy ireo na ny sasany tamin'ireo ka mbotiray ary mibaby vy enatra mandrakitiny androany hoe nidadan'ireo dia maty namono tena noho ny trosa. Fa noho ny Mahandriamanitra lehibe sy ngeza azy tsy navelany zany. Tsy navelany. Mira azy, mankalaza azy. Za ry havana raha azoko ataoko tena hitady anakarama-ndreo Asafa ataoko lohany, Zakaria manarakaraka, Jehiela sy Semiramota, Jehiela sy Matity sy Eliaba sy Benaya sy Obededoma sy Joel. Jehiela mitendry valisy lokanga, vidiko mihitsy ny valisy ny lokanga noho ny amin'ny fitahin'ny tompo amin'ny fiainako. Asafa nasena mampaneny kipantsona, tena hividy kipantsona mihitsy ao any Jehovah Andriamanitra. Benaya sy Jahazela mpitsorona kosa mpitsoka ny tropetra mandrakariva, tena hividy tropetra anankiroa tsy manino ohatrinona fa vidiko raha hiderana ny Andriamanitra. Halleloia. Fa tsara sady lehibe ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako, teo amin'ny fiainana menakavy. Ravana atao voreharehanareo ny anarany masina. Aokifaly ny fonjay mitady an'i Jehovah. Ataovy reharehantsika, reharehanay io Andriamanitra io tsisy mahazo mikitikitika ato aminay. Nareo fivavahany foana, ka io no natao izao anay. Fa ka nareo dia hivavaka foana, tompoko. Halleloia. Io no natao izao anay. Ny anazy Jesosy, ka io no natao izao anay. Izy zany niaro anay zay ka mba nafantatra olona ambony zany hoe hiaro anay tsy higadra revana. Tsia. Soatra tojo. Amen. Tojo Asafa. Halleloia. Velomin'ny io be ao tokantranonao. Velomin'ny fiderana ao tokantranonao. Mahatsiarovany asa mahagaga zay atao. Io tantara voalohany toko fa 40 andin'ny fahavalo sy ny sisy io. Dia io dia mitovy amin'ny Salamo 500. Vakio Salamo 500. Tsy vakitsika koa fa atoroko anao ohatsy ny Salamo 500. Andininy voalohany hatramin'ny 510. Midirana Jehovah miantsony anarany. Atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra izay nataony. Atao voreharehanareo ny anarany masina ary aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Hitavany Jehovah sy ny heriny ka tsy mandrakariva ny tavany. Halleloia. Halleloia. Tsarovy ny asa mahagaga nataony dia fahagagana sy ny fitsarany vavany. Ny taranaki Abrahama mpanompony dia anareo mbofidy ny taranaki Jakoba. Jehovah
izy no andriamanitsika manerana ny tany rehetra ny fitsarana matsiaro ny fanekeny mandrakizay izy a dia le teny izay voadidiny ho an'ny taranakarivo mandimby eny izay nataony tamin'ny abrahama sy ny fianianany tamin'ny isaka izay naory ny lalàna ho an'ny jakoba sy ho fanekeny mandrakizay ho an'ny israely ka nataony hoe omeko anao ny tany kanana olovanao voazara amin'ny famolaina fony mbola olombitsy izy eny vitsy sady vahiny tao ary mifindrafindra tany amin'ny firenena sy mifindrafindra fanjakana ho amin'ny firenenekafa tsy nisy naverany hampahory azy ary nananatra amin'ny mpanjaka izy no ny am'ireo raza manendry reo voaosotro a raza manisy ratsy ny mpaminaniko men narevana salamy fadimy amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fa dimy amby folo zany mivakiko taminao zany ambadika hoe mbola misy tena amin'ny tantara voalohany hoe fevakiny ranabavitsika teo tantara voalohany toko fahenina amby folo fivakitsika ndraiky ny andiny faefatra amby telopolo sy ny fa enina amby telopolo miderahany zao fa tsara izy fa mandrakizay mifanondram-pondry ary manaova hoe vonjeo zay andriamanitra ny famonjenanay eo ary angony zay ka vonjeo tsy ho azony jentilisa mba hisaorana ny anaranao masina ka ho reharanay ny fiderananao isaorana ny jehovah andriamanitra ny israely hatramin'ny taloindrina ka ho mandrakizay hitanao reto olona reto mbola mangataka amin'andriamanitra koa mbola ho arovany dia efa mpanatenany sady hoe za andriamanitra angony zay ka vonjeo amin'ny tsy ho azony jentilisa mba anino mba hisaoranay ny anaranao masina androany zany ianao zay rehetra manana olana eto androany zay rehetra manana problème eto androany zao tenenina jehova vonjeo amin'ny olana io mba hafahako famonjenao anahy amin'ingy hafahako mijoro vavolombelona ndray alleloia hafahako isan'andro tokony hitafahakakany tsika isan'andro tokony hitafahakakany zao anykeo teny amin'ny lalana nalehako ngamba ny ataoko hoe 10 minitra talohan'andro vako teo lalana nisy tomobile nalama lalana tonga dia fasafasy tonga dia potika tanteraka tsy haiko na nisy maty vao mahita an'izany efa tonga daholo ny pompier sy ny gendarme to dia asiana fasika ny lalana satria feno menaka za vao mahita an'izany dia teneniko anao ny zavatra tonga tsy haiko voalohany jehova naninona ny zahako afaka zahako ny teo tomobile entiny zany samy afaka misosa rehefa marama ny lalana fa naninona ny tsy zany nandalo teo naninona ny tsy za misaotra jehova misaotra izy fotoana ny joroavobena tamin'io tamin'le compte taloha iny mandeha lalana efa falehako fa lasa misy lalana amboalina dia asindrareo radara mandeha 90 ianao tampotampoka hoe 70 tonga dia tampotampoka hoe tonga dia 50 ary eo amin'le 50 tonga dia misy radara eo amin'le fiolanana be dehibe mihitsy ny tratran'ny radara eo to dia flashe eo to dia manodolo lamandy dia efa zatra eo ahako fa ndray andro aho variana be raha seritreritra lalana lehako isan'andro nandeha mafy ahako mainka ody tena efa dify andisa vao tadidiko tena tokony nandeha 50 ahako jesosy eo le vola aloha eo ihany fa le poinna permis miala ny tena zava-doza tena totra zay tena miaina ny permis toy zay jehova ianao malaly tsy favoza zany zay mavola miaina zany ny permis le mandovy vola inona ne zany ny atao lasa nody anao fandarana vavaka fembena teta nandeha any apitso nandalo teo am'izay any apitso dia efa nitandrina tsara am'izay nandalo teo dia nijereko le izy misy nandoko misy ale migafy reny tonga dia le gafin'ny olona dia loko misy nandoko aika nanontany olona teo vina ho io nisy nandoko efa 2 andro zao izy io nisy olona nisetrasetra dia nilokony io zavatra io zany hoe 2 andro lasa zaho maly no tratran'le izy ray andro mialohany nandalovako teo zany nisy olona ny rahan'andriamanitra ratsiratsy lo fotsiny tany misy fanava amin'ny jehova na ratsiratsy migafy jindrana fanavasa ndana vitana bomba le matomatroko reny ivety bomba mihitsy zay raha dara to dia mitiry fa maninona andalo eo ny zanako andalo eo mpanompoka nandalo am'izay avy eo zahako no nitebiteby tratrany radara efa nisy nandoko maly dia inona ozy nareo nandalo teo am'izay tamin'le nitandrina sady nanontany fa hoana io efa 2 andro zay nisy nandoko
ny verina am'izay aloha de arivo efa nandalo teo ny mpiasan'ny commune nanadio an'le izy zay mbola tratra teo de tratra za efa fay riavana isan'andro atsika fa tsika ny problème tsika tsy mezaka mitady fa isan'andro misy fahagaganana ny fiainatsika isan'andro de ahitantsika foana tsara Jehova alohan'ny atory anao saintsaino na eo anaty zao tontolo zao de saintsaino ange fa hoe tokony hiteny lalandava hoe tena tsara Jehova misy izy ranavavy Suzel zareo ny alavany Suisse miaraka am'zaza Gabriel kely mbola kely tonga hatrany Majunga tsy nanino ny Gabriel rehefa miova toetrandro impiry zany toetrandro any Suisse toetrandro eto France eny ambony tropolana tonga eo Antananarivo tonga any Majunga tsy nanino ny Gabriel kely fahasoavan'Andriamanitra fideranan'Andriamanitra impiry miova zany raha tonga any Majunga fotsiny Suzel fahatsara'Andriamanitra impiry isaky ny toetrandro misy fahasoavan'Andriamanitra am'le zaza zany ngeravana ny fahaizana mijery inona Andriamanitra sokafo mivavako de anambarany fiderananao alleloia hoe ambavako mandrakariva ny fiderana azy mandrakariva tsara Jehova ary rehefa tsara ny fiainanao Jehova zao atao tandremo sao de hoe ny olona fotsiny tsy nova volombelona salama fa 7 vakitsika salama fa 7 misy teny anankiray mahafinaritra be zay mba tsy afentsika hatramin'izany atsika salama fa 7 andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina izay efa rentsika sy zao izay efa rentsika sy fatatsika ary nambarany razantsika tamintsika de tsy mba fentsika am'zany fa ambaratsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana zay efa nataony inona zany ny zavatra atao misy zavatra ty satroko dadabe ty asafiranareo very ty fa ampanano amin'ny afinao amin'ny taranaka faramantivo de satroko dadabe iny misy anina zay zao misy par dessus any dadabe anay antrano zao mbola ohatrany tsy nikitiana ny antranonay satria nefa amin'ny dadabe ty tandremo tipatimpa any dadabe de mifindra tamin'ny dadabe anay avaty andafo zany za dadabe anay ma tsy miaramila taty andafo taty tamin'ny deuxième guerre reny de montonetiny avaty andafy marron zay le izy tamin'izy avy niady caporal taty ny dadabe anay taloha de iny netiny de iny am'izay te ohatry mbola tsy mikitiana iny etahany tamin'ny izy vidiny iny de naovanavana kely de aprima tsara ny olona taloha moa zatra zany hoe izy andry tsy anaovana raha tsy amina occasion tena hoe ilana zany de iny miaraka amin'ny portemanteau mihitsy mifindra amin'ny papanay de iny tehiriziny mamanay de hatram'izao mbola anatin'ny armoiranay any amin'ny tranonay nefa inona izy manteau de tona inona manteau fa mba mihoatra noho izany nanaovantsika ny fijonova volombelontsika resika tamin'ny razantsika de ary ama zany nge tonga fa ty andafo zany ama leloia tsika nareo nge raha mbo misy an'ireny eny mbola secret hafa zany fa misy tombotsoanareo nge rehefa ohatry reny mba manana an'ireny dadabe reny nareo taty andafo na ohatry zany misy zavatra mafinaritra mahita ny ama mantsy de tiako tenena hoe manteau ary ohatry zany alleloia ny taranak'iray ama zany misy toerana anankiray zay hijerena ny anaranareo fa nareo nge tokony mety vazaha alleloia mbola resaka afo zay fa izao hoy ny ten'Andriamanitra salamy fahavalo amin'ny 7 ndininy fatelo zay efa rentsika sy fatatsika ary nambarany razantsika tamintsika de tsy mba fentsika amin'ny zanatry fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy zany hoe le fijonavavolombeloko zao zany zao efa fantatry ny zanako fitisy finoana efa mahafantatra ny zanany Jipria fa reo lahy keliko reo koa teneniko an'izany dadanareo tsy ohatry zao nareo tsy ohatry zao raha tsy dadanareo nandalo an'izao zao nge nahazo anytany de fantatra hoe babokany trosa ny dadany taloha reo zao anambara amin'ny zanany sy ny zafy kely zany tadidrio fa i dadabe Rakotosalama rado am'izany efa dada hoe
teraky rakoto salama sy mampionina avida ao niteraky rakoto salama sy mampionina za mitatapeanareo sy bebeanareo reny a de boka ny trosy za fotoana lasa ohatr' zao mbola tsy tonga Jesosy de nanao an'le fandarana tamin'izany tany Frantsa tamin'ireny taona 2022-23 reny a nisy fandarana hoe jereo mingeny anaty arsiva any misy olona pahitatary eto Malagatava nisy zany hoe fandarana andramoka izao zany boka ny trosy mana nisy voninahitra Andriamanitra any seta raha mbola tsy tonga Jesosy afaka vozato taona ambarao aza vela mipirina miaingo eo aminao zany aza primany anaty armoire aza primany anaty tiroara avoay ilazao hoe za nataon'Andriamanitra ohatrao misy amintsika ohatra hoe tsy nentina nanjanaky nareo de aveo nanjanaky de menatra nareo tantara zany za tsy nentina nanjanaky fa nentina mbavaky fa nytianareo ihany hoe za tonga normal be tonga de mitera aza primany anaty armoire fa eo aminao zany tokony misy voninahitra Andriamanitra miseho mba fantatrao moa rehavana ny fifalian'Andriamanitra aminao io hoe tena isan'andro miteny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainanao hotahin'ny tompany antsika rehetrarehetra maro ny zavatra tiako tenenina za rehefa zavatra ohatr'izao de tena ohatriny hoe satroko adiny telo amin'ny teny eto foana satria tsara sady lehibe loatra Andriamanitra salamy 520 saingy fotoana misy fetrany salamy 520 nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no saintsainiko ny hery ny asanao matahotra no tenen'ny olona ary ny fahalehibeazanao no lazaiko anonona ny fahatserovana ny fahalehibean'ny atsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao hamainina ankesany trapona malala ao na teny Isaia 12 Isaia 12 andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina ho ten'Andriamanitra ary tenanao amin'izany andro any ka anao hoe miderany Jehova miantsona anarany ampahafantarany amin'ny firenena asany ampatsiaro fefa misandratra ny anarany mankalazany Jehova fa asa lehibe ny nataony ary ka ho fantatra amin'ny tany rehetra zany miantso mafy sy miobily mpiononao ziony fa lehibe ao afovoanao ny ray masiny Israely ataontsika zany ho an'Andriamanitra zany ny fizona vavolombelona tsy hoerahoera ho an'ny tena ny amazy misy olona manafangana anao le mangingina ihany fa mangingina hoany misy olona mametsi ny olona mpijoro vavolombelona inarako de tena ohatrany nareo rery ka nareo fa tsy teny dareo zany zay rery jereo de tsy angino io vavana io ilaza fa tsara io Andriamanitra tsara io Andriamanitra io ary lehibe ny zavatra nataony ny aminareo mety sanatry mety tsisy de mety tsy fantatro natokany olona tsy miteny fa raha mbola eto amin'ity fandarany ity nareo de tsy maintsy andre foana nareo halleloia tsy maintsy andre nareo ny fahatsaran'Andriamanitra hotoriana eto foana ary avako malalako hotahin'ny tompany antsika rehetrarehetra ambarana koa azy zany hoe tena marina mbola lavalava le zavatra nika teneko fa efa lasa ny fotoanantsika de mily koa nefa ampahampy fa raha lava loatra ihany koa ny zavatra tenenina manjary tsisy raisina indray le teniny ranabavitsika tena marana koa azy salamy fahina amin'ny telopolo am'zato mahafinaritra be le izy midirany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony midirany Jehova Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindram-pony midirany tompony tompo mandrakizay ny famindram-pony izy rery ny mpanao fahagagany lehibe fa mandrakizay ny famindram-pony halleloia hitahin'ny tompany antsika rehetra lehibe Jehova ry havana lehibe Jehova ary sy takatry ny sainany fahalehibeazany tsarovy mandrakizay ny fanekeno izy any amin'le tantara voalohany toko 5:15 tsarovy mandrakizay ny fanekeno de le voadidino any taranaka arivo mandimby mananjara amin'izany zasy ianao ary tsika sy ianao de olona tokony halleloia olona tokony ho tahin'ny tompo olona tokony ho ambinin'Andriamanitra maireza tianao Jesosy ary ndosika hiara hideran'Andriamanitra amin'ny tery ity ilay mpanjaka ny mpanjaka no atsoky zao lay ao amin'ny avo indrindra ao an-danitra ao de hideranao fa mbola velona koa
dia hideranao Andriamanitra. Ho tahiny tompotsika menakavy, minao fa voarainao izay afatra izay androany. Miandro fiderana avy aminao Andriamanitra. Lehibe loatra ny asa nataony teo amin'ny fiainanao, asa velanao mipirina izany. Fa ho tahiny tompany ianao.
Alleluia. Raha nakasika anao zany dia ataontsika hivavaka. Dia andaontsika hiteny hoe Jesosy eo rary ny raha pahiteranao koa andro any. Mety misy tamintsika reto araka ny teniko taminao teny am-boalohany hoe mety napriminao ny fahasoavan'Andriamanitra niseho teo amin'ny fiainanao, na feninao mihitsy azy. Te hifary aminao Andriamanitra, ampahalalao ny taranako faramandimby ny zava-tsoa nataony teo amin'ny fiainanao fa tsara izy. Ary raha hainao ny manome voninahitra an'Andriamanitra dia mbola omeny foana ianao occasion ahafahanao mahita ny fahatsarana. Dia ninona ady lalovanao dia fandresena lehibe mendrika fijona vavolombelona eo ambadika io. Na inona fahombiazanao dia mbola mendrika fijona vavolombelona eo ambadika io. Io fiainanao io tokony ho boky sokafana manambara ny fahalehibeazan'Andriamanitra foana isan'andro isan'andro. Filipazy zao ny bokinao, bokim-piainanao. Feno fiderana, vao manokatra ny bokim-piainanao ny olona, mijery ny fiainanao ny olona, mihaino anao ny olona. Dia ka ny fahalehibeazan'Andriamanitra no hita sy tsapa sy re eny amin'ny fiainanao ry havana manana. Dia ho vavolombelona mandendehanao ary ho fanaka fampisehoam-boninahitra ho ny ten'Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana ity. Misaotra Jesosy tamin'ny fotoana izay nirahana teto. Misaotra anao ny amin'ny teninao fa nilatsaka tamponay ny teninao androany. Nakasika ny fonay ireo zavatra rehetra ataonao Jesosy, ireo efa nataonao tsy avelanay anginy reny, tsy ho apriminay reny Andriamanitra. Ho ataonay inona moa reny fa tsy averinay anomezam-boninahitra anao. Ary zay misaotra anao manana an'izao fandarana izao, sehatra anankiray isan'andro isan'andro Andriamanitra, ahafahanay manapotra sy mampiseho sy milaza, manambara horetan'ny ren-danitra, manambara amin'ny firenena rehetra ny zava-tsoa nataonao eo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ity sehatra ity Jehova, misaotra. Ary raha mbola velominao koa ty sehatra ity, mbola sokafanao koa ty tambajotra serasera ity, mbola tahinao koa izao fandarana izao, tahinao ny fitaovana ny connexion sy ny sisa, iseho eto foana ny voninahitra ao Jehovahandriamanitra, iseho eto foana. Raha mbola velonayna koa zay, mbola misokatra ny vavanay, mbola mahatsiaro saina izay, mbola tsy very saina fa mbola mahatsiaro saina, dia hitanisan'ny fahatsaranao Jehova, hitanisan'ny fahatsaranao Jehovahandriamanitra tsy toa. Dia raina mandrakizay ny anaranao, dia raina mandrakizay ny anaranao, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra avo indrindra, tomponay mpanjakanay tianay. Anao ny aja sy ny saotra, anao voninahitra Tompo, misandrata Tompo. Ety ampamaranana mbola miteny zay Jehova hoe misandrata ianao, fa fotoam-pisandrata anao zao, misandrata ianao. Ary ny fiainanay manomboka eto indray Jehovahandriamanitra dia ho firam-baovao Andriamanitra, satria zava-baovao indray ataonao, zava-tsoa mahafany ange Jehova ho ataonao eo amin'ny fiainanay. Alleluia. Jehova indreto indray ny mpanomponao, tia indray ny fiainanay, kasio Andriamanitra, dia atonga anay Jehovahandriamanitra tena hoe anana irika indray ahafana manambara zava-baovao. Mila fijona vavolombelona vaovao indray zay Jehova, mila fijona vavolombelona vaovao indray zay Jehova. Mendrika homem-boninahitra ianao, mendrika ho asandatra ianao. Ary andro aman'alina dia hiteny zava-maneno anoloan'ny fiaran'ny fanekena zay, hira fiderana, hiteny hira salamo eo anoloan'ny fiaran'ny fanekenao Andriamanitra, ametraka ny toeranao amin'ny ambony indrindra.
anandratra anao amin'ny fitoerana ambony indrindra fa mendrika amin'izany ianao. Misaotra Jehovah, misaotra Jesosy, misaotra fanamasina. Da io zany teny zany mba tsy ho very, tsy ho voatsaingoko ny vorona-piasa, fa na dia litera ray ary tsy azon'ny devoly-tsaingoana, fa haniry ao anatin'ny fon'ny olona, ho tsaroan'ny olona anatin'ny sainy. Fa efa nandalo teo amin'izao tontolo zao. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao firenena mpanjosikana ny vavintsika $100 ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona vavy $100. Taingo pasitera dia misaotra betsika amin'ny firenenana dia fiadanan'i Jesosy ho antsika rehetrarehetra dia mbola ivavakantsika amin'izao fotoana izao vavaka ho an'ny firenena. Jehovah Andriamanitra renay io, tompon'ny fahatsarana ianao. Anao ilay Andriamanitra vondrindra mendrika ho terenina, mendrika ho ankalazaina. Tongeko izay Jehovah Andriamanitra, ilay sorta sy teranao satria lehibe ny fahatsaranao, lehibe ny asanao izay nasianao tao amin'ny fiainana rehetrarehetra. Androany izay Jehovah Andriamanitra dia andeha iteranao, andeha isotranao no soa rehetrarehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy. Dia isaorana eo anao izany tohitena izany Jesosy satria nampahatsara anay Jesosy fa tena hoe tsara ianao. Anao ilay tompon'ny fahatsarana Jehovah Andriamanitra, tena hoe isaitsaina izay Jehovah Andriamanitra fa tena hoe tsisy zavatra ratsy izay nasianao teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra satria tamin'ny alalan'ny olana problème izay nisy tamin'ny ireo pasitera sy tamin'ny rehetrarehetra satria raha tsy nandalo izany izy ilay Jehovah Andriamanitra dia tsy nahatsapa, tsisy fijoroana vavolombelona teto androany raha tsy nandalo izany olana izany. Dia isaorana ianao izany Jehovah Andriamanitra satria Andriamanitra tompon'ny fahendrena ianao. Andriamanitra tena mpandamina, mpandatra ianao Jehovah Andriamanitra, tena hoe misaotra betsika ianao izay zavatra rehetrarehetra izay fijoroana vavolombelona izay nisy tamin'ity androany Jehovah Andriamanitra dia hoentina isaorana izay, isaorana ianao izany, hoentina hanandratra anao izany Jehovah satria tsy misy mahery ohatra ianao Jehovah Andriamanitra dia mankasitrika teranao, mankalaza anao izay rehetrarehetra rehetra Jehovah Andriamanitra dia kasiko amin'ny fina rehetrarehetra indraindray manadinitra indray tsy mahatsapa fa lehibe anao fiainanay, fa namasonao mangatika ny anao hampatsahina rehetrarehetra satria lehibe anao Jehovah. Hampatsahova izay rehetrarehetra izay mbola tsy mahatsapa ny herinao, tsy mahatsapa ny fahalebezanao kasi fosiny fanahy Jesosy satria raha izay toy izao Jehovah Andriamanitra dia fahasoavanao Jehovah Andriamanitra. Tsapanay izany Jehovah Andriamanitra ilay fo maraina izay dia vagagala be lehibe ny olona matory Jesosy dia tsy tafafofa izay mbola menao hery tanjaka lafahanay matory izao anay Jehovah Andriamanitra. Anao anay amboly izany ampony rehetrarehetra mba hira firam-baovao anao anay ny vavanay rehetrarehetra Jesosy. Anandratra ny anaranao Jesosy, anambara ny olona rehetrarehetra tsy ho menatra, anambara ny fahatsarana satria mendrika ianao Jehovah Andriamanitra. Anao ilay tompon'ny fahatsarana dia mendrika dera sy ankalazaina ny anaranao mandraka sy toria amin'izao fotoana izao Jehovah. Tondra ny fotoana izay tondrasany mba afaka ho an'izao firenenanay izao Jehovah Andriamanitra dia mangatika ny anao Jehovah hijery io firenenay Jesosy, hamindra foana ny firenenay Jehovah Andriamanitra mba ho izy fijoroana vavolombelona koa hiboaka amin'ny firenenay Jehovah Andriamanitra hoentina hitobavaka eto anatrehanao izany Jehovah. Tsy miafina aminao, tsy misy tsitranao zavatra miseho amin'ny firenenay Jehovah koa anao any mikasika andray an-tanana Jesosy amin'ny zavatra izay miseho Jesosy indrindrandrindra Jesosy dia hoentina etrehanao Jesosy ny ara-panany tsirairay aby Jesosy. Anao any hijery hamonjy indrindrandrindra amin'izao fotoana izao misy ny rivo-doza any amin'ny Madagasikara Jesosy. Anao any hiaro ny tsirairay aby Jesosy mba tsy hitondra fampitehana izany Jesosy malala, mba misy fiarovana avy aminao any tsirairay aby Jesosy, ahafahan'izy ireny hijoro vavolombelona aminao, ahafahan'izy ireny handatra anao Jehovah Andriamanitra dia ankinao ampelantananao ny firenenay Jesosy malala. Anao any hijery sy hanome izay mahasoa ho an'ny firenenay Jesosy malala dia tsy manana an'izany izay afaka angatahana fitahiana ho an'ny firenenay afa-tsy ianao irery ihany Jehovah Andriamanitra satria ianao namorona io firenenay dia anao koa mangatahana hikasika sy hanova mikasika ny fony fanany rehetrarehetra amin'ny firenenay Jesosy mba ahafahan'izy ireny hanakina anao ankalaza ny anaranao Jehovah. Dia ankinao ampelantananao izany vavaka izany, misaotra anao fanatrehanao, misaotra amin'ny teny izay nomenao amin'ny androany Jesosy. Izaraketo izay na hisaraka Jesosy any fanatrehanao ny
mitadidalana rehetrarehetra Jesosy aisan-tsenanao foana izay Jesosy malalo ary anandatry anao ny voninahitra anaranao zavatra rehetrarehetra izay ataony dia misokatra betsaka Jesosy adera laza voninahitra ho anao rery ihany sy sandraka amina voninahitra Jehovah Andriamanitra. Halleluja, amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra nanavavitsika $100 tanatin'izay vavaka matsiro tena mamy le vavaka $100 fa misaotra dia tahiny tompo any ianao dia Andriamanitra manaka-pahasoavana maro fitianao dia tahiny tompo isika rehetrarehetra izay nandray anjara raha navavitsika haingony tamin'ny toriteny mahafinaritra be raha navavy Macrine Nambintso tamin'ny vavaka fanombohana. Misaotra anao rehetra ihany koa tonga teto fa tsy tetonareo moa dia izy mba namana teto atika fa nifampanaherintsika niara teto raha mbola sika amin'ny roalanitra Jesosy dia rapitso isika ka samy mbola tahiny tompo velonaina soma tsara dia rapitso amin'ny valo sasandretsika meoneto amin'ny valo sasa manomboka ny fandarana dia miaraka mampionareo anatin'ny misandrata fandarana misandrata dia dimbiasako avy hatrany amin'ny vavaka fiambenana samy tahiny tompo dia rapitsika mena Aki Radio point radio 12345.com afahanao mieno ny onjapeo Aki Radio Aki Radio point radio 12345.com mandeha andro manala misy totezaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao rapitso amin'ny folo maraina raha mbola te hieno ianao dia misy toteny hafa koa amin'ny ray sy amin'ny efatra ary amin'ny fito arivo samy tahiny tompo dia mahereza daholo amen.